misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. Fahalimerabantsika tsirairay avy indray tonga mifandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alahady ity fifaliana manahitrany ihany koa ny mizazana ho anao dia ny rina dia tsy ho ranoraraka ny izy ireny fa afahantsika manitsy ny diantsika makany an-danitra landirantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao izay mbola menao izao fotoana izao indray ahafahanay mandika ny teninao mangataka aminao mba miala amin'ny fahatsoana sy ny elokay ary ihany koa mbola zavatsoa amin'ny fiainana tsirairay avy aminaran'i Jesosy amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe fiampangana sivily sy ara-pivavahana. Betsaka ny azo ianarana momba ny fahalalana ara-pivavahana sy ny fisaran'ny fiangonana sy ny fanjakana ao amin'ny boky asan'ny apôstôly. Tsy misy boky hafa ao amin'ny baiboly mirakitra tantara bebe kokoa izay mampiseho ny fiovaovan'ny toetra ny fifampifangarahoana amin'ireo sehatra anankiroa ireo ary tsy nisy olona hafa koa tao amin'ny boky nosamborina sy nitsaraina matetika kokoa noho ny apôstôly Paoly. Niaritra fisamborana, niaritra fitsarana maro izy tany amin'ireo tanàna maro nalehany. Hojerentsika androany ny asan'ny apôstôly toko 1:20 ka hatrany amin'ny 4:20 izay miraikitra ny amin'ny Tsipria ny ampahany tamin'ireo fisedrahana mahery vaika tao aorianan'ny isamborana ny Paoly tao Jerosalema. Niaran'ny fanararaotana be dia be Paoly tany amin'ny toerana maro izay nitsidihany fony izy mbola misionera ary azo antoka fa nankama amin'ny fahafahana ara-pivavahana izy nataiza nahitana an'izany. Naharitra ela kokoa noho ny tanàna hafa rehetra ny fanompoana tao Korinto satria niaro ny fahalalana ara-pivavahana tao izy. Nanavaka ny lalàna sivily sy ara-pivavahany Galio izay prokosilin'ny Akaia. Rehefa niatrika fiampangana ara-pivavahana ny Paoly dia tapa-kevitra Gaio fa tsy hampiasa ny fahefa-panjakana andamin'io olana io izy. Mety ho toerana hafa mihitsy ny fanjakana Rômanina raha toa ka nanohana tsy tapaka an'ireo fotompitsipika mendrikaja momba ny fahafahana naseho an'i Gaio ny gouvernorat Rômanina, ny mpitsara izany, ny gouvernorat ary ny kaisara rehetra. Tamin'ny fandavany tsara ny raharaha ara-pivavahana i Gaio dia nanavaka ny tenany teo amin'ny tantara ho mpiaro ny fahalalana ara-pivavahana. Ireo mpitsara Rômanina tamin'ny fitsarana amin'ny Paoly dia niaiky ny fanavahana mitovy amin'ny sivily sy ny fivavahana. Nijoro vavolombelona toy izao anko i Lisiasa izay komandy miaramila tany Jerosalema. Hitako izy fa ny ampangazy ny amin'ny lalàn'izy ireo izany hoe ny jiosy izy nefa tsy nisy ny ampangazy izay tokony hahafaty azy nakadrany. Tamin'ny fitsarana taty aoriana dia nanazava tamin'ny Agripa mpanjaka i Fesitosy gouvernorat hoe rehefa nitsangana hozy izy ny mpiampanga
dia tsy mba niampanga azy izay zavatra noheveriko akory izy, fa nanana ady hevitra taminy amin'ny fivavahany, satria tsy azoko antokany amin'ny izany fanontaniana izany ozy izy dia nanontany aho na handeha ho any Jerosalema ho tsaraina any ny amin'izany raharaha izany na tsia. Niaro teny i Paoly tamin'ny filazana fa ny mpitsara sivily no tompona andraikitra amin'ny raharaha sivily fa tsy ny raharaha ara-pivavahana. Hoy izy tamin'ny Fesitosy hoe na tamin'ny lalan'ny jiosy na tamin'ny telopolo na tamin'ny Kaisara dia tsy nisy diso n'inona akory aho ozy izy aza manohitra ny fahafatesana. Rehefa manao ny fanambarana io Paoly dia manatitranitra mazava tsara ny mahasamihafa ny fandikadalana ara-pivavahana izay niampangana azy sy nandraikitra ny mpitsara. Niaiky Fesitosy fa tsy nanatsiny Paoly tamin'ny filazana hoe hitako izy fa tsy nanao n'inona tokony hahafaty azy izy. Ary niaiky ihany koa i Agripa nanao hoe tsy manao n'inona tokony hahafaty na hafatorana ity lehilahy ity. Raha tsy nampiakatra fitsarana ambony tany amin'ny Kaisara Paoly izay tsy azo nofohanina teo aoriana dia samy hovonina ny hanafaka azy, na i Fesitosy na i Agripa. Nalefa tany Roma moa i Paoly tamin'ny farany ary nogadraina. Dia ireny tantaran'i Paoly ireny dia nahitantsika avokoa ny fisarahany, ny fitsarana teo anivon'ny fiampangana, anivon'ny fiangonana sy ny anivon'ny fanjakana zany. Dia afaka misintona lesona maro be amin'izany isika, dia lalana nodiavin'ny apôstôly Paoly zany ary niaretany avokoa. Hitantsika fa tsy mora ny zava-misy kanefa isotonantsika lesona ho an'ny diara-panahy ataontsika. Vavaka Andriamanitra tsara ny zanandro mbola misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anay izany. Misaotra ihany koa mampianatra anay ny amin'ny zavatra taloha mba ahafahany mivonona ny amin'ny zavatra ny ho avy. Dia ampio izahay mba hijoro mandrakariva aminao ary andray lesona sarobidy mandrakariva amin'ireny fiainan'ny mpanomponao tany aloha ireny. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.